Vavaka 7. Ira fiandrasana eo ampanomanana ny fo amam-panamba ampitoniana sy anesorana izay ratsy rehetra ao am-po, toy ny atezerana sy ny tahotra sy ny alahelo ary ny lolo-po, mba tsy ho tratry ny andro manaraka ny fahatezerana, sy mba amelana ny heloko ireo olona niteraka atezerana sy alahelo, ka mba antanteraka izay zavatra lazaina ao anatin'ny vavaka arahina finoana sy ialoavana famelan-keloko. Ary farany dia mba hiomanana ho vonona natrika ny Tompo Andriamanitra lehibe sy masina. Atomboko izao fitaovam-pivavahana izao amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amen. Salamo 420. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. An Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy, fa izy no nahary azy. Hoderaina mandrakizay anie Jehovah Tompo. Amen. Ry Tompo Andriamanitra tsy toa sady avo indrindra, asandratray ho any aminao ity vavaka ity, amin'ny anaranao mahery sy be voninahitra Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ilay hanim-panalalana amin'Andriamanitra sy ny olombelona. Ilay mpisorona be nandrava ny hevitry ny fisarahana, sady mivavaka ao anay eo ankavanany indray. Ilay Tompo sy aro ary hery ho anay, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Ilay mpanjaka lehibe, tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, sady velona sy manjaka manerana izao rehetra izao, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Andriamanitra, omeo fahafahana izahay. Izany no angatanay aminao, ry Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjinay eo, afao sy diovy sy amasino, ary avaozy tanteraka izahay, mba ho tonga olom-baovao nateraka indray araka ny endrik'Andriamanitra. Sady afaka amin'ny fanameloana, fa tsy misy fanameloana ho an'ny olona izay ao aminao, fa zandrinao izahay ary vidin-dranao, sady efa niaretanao ny mafy sy mangidy indrindra teo amin'ny hazo fijaliana tao Golgota. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny vahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka. Manarak'izay, dia mbola mangataka aminao koa izahay ry Tompo tsara indrindra, mba ho resenao ilay adama ela ao anatinay, satria io koa no anisan'ny manao ny asan'ny fahavalo, ka mibaiko sy manandevo anay, mba hahatonga anay ho lavo amin'ny fahotana indray, na dia efa nanapa-kevitra tsy hanao an'izany intsony aza izahay. Koa aoka mba hovononao any mihitsy io adama ela io, ary anaovanao famoronana vaovao ao anatinay, ka omenao fo vaovao sy fanahy vaovao izahay, izay ankahala ny ota sy ny ratsy rehetra manomboka izao, sady arikoriko sy te-handoa raha vao mahita nameeritreritra ny fahotana, mba tsy hiverenana intsony amin'izay efa nalohanay. Ary aoka mba hitombo tsara ao anatinay sy arovanao hatrany io olona vaovao io, izay ho tianao tokoa sy ho tiany mivavaka aminao sy mideranao sy manome voninahitra anao, ary manao izay mahafaly anao mandrakariva, ary ho tiany namanay ihany koa tahaka ny tenanay sy tahaka ny tiavanao anay, sady hitandrina tsara ny tenanay izay tepolinao masina, ka tsy horotonay amin'ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana sy ny zava-mahadomelona toy ny sigara sy ny paraky, ary ny drongony mba amin'ny zava-pisotro mahamamo, ary ankahala sy fadin-dratsy rehetra ihany koa sy ny devoly mba amin'ny asany sy ny fombany rehetra,
toy ny fampiasana ody ratsy, ny fanandrona, ny fisikidiana, ny fanaovana sorona biby na olombelona, ny fampisaviana, ny vorika, ny majika, ny satanisma sy izay karazana herin'ny maizina rehetra mba amin'ny fikambanana miafina sy satanika isan-karazany. Ary koa andany fiakofana sy ny fivavahana amin'ny olona maty sy ny anjely na ny sarindreo. Fa ianao Andriamanitra pahary, rain' Jesosy Kristy Tompo irery ihany no ivavahanay. Aoka izahay ho mafana fo amin'ny fanomponanao izay tomponay, ka tsy hitandro asasarana na enatra na izay vola sy fotoana mety ho lany amin'izany, indrindra amin'ny asa fanambarana ny fitiavanao sy ny fanavotana vitanao, mba ho famonjena ny olona hafa izay tahaka anay ihany, kanefa mbola tsy mahalala an'izany, satria ianao dia tsy nitandro izay lany mba hamonjena anay. Aoka izahay ahatsiaro mandrakariva ny asarobidiny namonjenao anay sy ny amafy ny fijalianao tao Getsemane sy Golgota ho anay sy noho ny fahotanay. Ka aoka anay izany fatsapan'izany mba ahatonga anay hanapa-kevitra sy ala tanteraka amin'ny ota rehetra manomboka izao. Ary aoka izahay mba tsy hampalahelo ny fanahy masinao intsony, sady tsy hanome fitoerana ho an'ny devoly fa nohitra azy ireo kosa amin'ny kery sy faharetana lehibe, ary iorina tsara amin'ny finoana sy ny fanantenana ary fitiavana. Koa aoka mba ho fenonao ny fanahy masina izahay, ka izy no hitondra ny fiainanay manontolo manomboka izao, ka tsy hatateraka ny filan'ny-dratsy ny nofo intsony izahay, satria ny fanahy manohitra ny nofo. Ary aoka hirehitra mandrakariva ao anatinay ilay afo masina izay andoro ny fakofako-pahotana rehetra ty anatinay, ka moazanay voamendrika ny fibebahana trany, mandra-patonga anay any aminao, any amin'ny fahasambarana mandrakizay any an-danitra. Amen. Ankoatr'ilay adama ela dia mbola misy zavatra hafa ihany koa izay angatahanay fiarovana sy fanafana avy aminao ry Tompo Andriamanitra tsy toa sady mandrakizay eo. Ao ilay izao tontolo izao izay anisany manao ny asa amin'ny fahavalo ihany koa, satria dia matetika mitaona sy mitarika anay ho amin'ny fakapana sy ny fahotana. Ary indraindray aza dia tena mibaiko sy manery ary mandrahona anay mihitsy mba hanota aminao. Ary izany dia miseho amin'ny alalan'ny fitaomana anao ratsy na iray tsy kombakomba amin'ny ratsy avy amin'ny namanay sy ny fianakavianay, torohevitra diso na tsy mari-pototra na avy amin'ny olona izay akaiky anay sy hajainay ary anananay ena maso, baiko na didy mampanota avy amin'ny olona na rafitra izay atahoranay na mifehanay, lalàna sy fitsipika amin'ny fanohatra amin'ny sitraponao avy amin'ny fitondram-panjakana na ny orinasa misy anay, fanerena mivantana na akolaka amin'ny endriny samihafa avy amin'ny manam-pahefana ara-kolotsaina na ara-piaramonina na ara-panjakana na ara-pivavahana, na koa avy amin'ny tahotra sy ny fanahinan'izao fiainan'izao sy ny hoavy ary ny loza amin'ny tatao izay manery anay hanao zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny didy folonao. Ao ihany koa ireo olona manao izay apatezitra sy hanafotoana anay, na mila ady sy manao fiantsiana mba hahatonga anay hanota, na mitsangana mihitsy mba ho fahavalonay sy ho mpanenjika anay aza. Manoloan'ireo rehetra ireo dia mangataka aminao izahay ry Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, mba homeo anay ny hery lehibe sy ny fahaizana izay ahafahanay manohitra azy rehetra ireo amin'ny pahasahiana sy amin'ny pahendrena. Koa aoka ane
izay zanak'Andriamanitra mba tsy voataona ny zanak'izao tontolo izao, na sanatria angovotra manoloana izay mety ho fampitahorana sy fandrahonany, fa andresy azy ireo kosa sy hijoro ho fanasina sy fahazavana eo anivony. Ary hitodika aminao hatrany, sady ho sahanao ny ainy tsy ho zavatra aza mba hahafaly ianao, fa ianao Andriamanitra ny tokony ekena mihoatra noho ny olona. Araka ny teninao manao hoe, aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Ianao no efa nametraka anay eto anivon'izao tontolo izao, na dia tsy naman'izao tontolo izao azy izahay, sady ianao dia efa naresy an'izao tontolo izao rahateo. Koa dia ianao no antenainay mba hampijoro anay ho sahy sy tsy hivadika toy ny maritiora. Eny fa na dia ho voatery anaovanay ho faty antoka ny zavatra rehetra eto an-tany azy izany, noho ny fioarana ny anjara lova sy voninahitra izay efa nomaninao anay ao aminao. Maro isan-karazany ireo zavatra hitanay eto amin'izao tontolo izao. Ao ireo fomba fanao sy kolontsaina antsoina hoe fomban-drazana toy ny famadihana izay mifono fanompotsy sampy sy fomban-devoly nolovainay avy tamin'ny razambe Jetilisa tany aloha tany. Ao ihany koa ireo fomba vahiny izay mamoehitra sy mamofady kanefa dia aseho sy atao dokam-barotra amin'ny haino aman-jery sy ny tambanjotra sosialy. Koa mba hiatrehanay an'ireo rehetra ireo dia omeo anay ny fanahy masina, dia ny fanahy ny fahazava-tsaina, ny fanahy ny fanoloran-tsaina, ny fanahy ny fahalalana, ahidinao ty anatinay izany mba hanoro sy hampianatra anay isan'andro. Ka hafantaranay izay tsara sy mahasoa, ka azonay atao sy izay ratsy, ka tokony halana sy ho toerina kosa. Izany no angatahanay aminao ry Andriamanitra tokonay io. Manoloana ireo fotoaman-dratsy sy fandrika ary fitaka isan-karazany eto amin'izao tontolo izao, izay tsy mahasoa ny fanahinay sady alanao rahateo. Ry fanahy masina, monena ao anatinay ka fenoy ny herinao zahay, ary tafio ny tanjaka sy ny ositra masina avy aminao zahay. Fa tianay sy maminay loatra ianao, ary irianay fatratra isan'andro isan'alina. Koa aza mandao na misaraka aminay fa mombahanay mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao, mba hahafahanay manohitra sy mandrava ny asan'ny maizina rehetra eto amin'izao tontolo izao, sy ao amin'ny tokantranonay, sy ao amin'ny toeram-pianarana sy toeram-piasana misy anay, ary eo amin'ny fiainanay andavanandro. Ry Jehovah tompony maro, Andriamanitra lehibe sy tsy toa ary mandrakizay, izay mitandrina fanekena sy famindrapo. Ankoatra ny adama ela sy izao tontolo izao dia mbola manana fahavalo hafa koa izahay, dia ny devoly izay manararoatra ny fahalemenay sy ny tsy fahalalanay. Koa dia ringana tokoa ny olonao noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Ary mampiasa ny olona manodidina anay koa izy ireo sy ny zava-misy eo amin'ny fiainanay mba amin'ireo rafitra sy sehatra samihafa misy anay, mba handavonanay amin'ny fahotana. Ary mbola mampiasa ny herin'ny maizina ihany koa sy ireo olona manompo an'i Satana izay efa nanao fanekena mba hanao ny asa ratsiny, toy ny mpamosavy sy ny ombiasy, ary ireo mpanompo sampy isan-karazany, mba amin'ireo mpaminany sandoka
sy ambodia manao fitafian'ondry. Izay miezaka mafy mba hiazona anay tsy ho afa miala eo ambany ziogan'ny fahotana sy tsy hibebaka fa hanalavitra anao kosa ka ho azo ny vonoana amin'izay mba ho very any amin'ny elo afo. Mibitsibitsika aminay ireny devoly ireny ary manoro vilana sady mamitaka mba hiteraka fisalasalana sy tsy finoana ao am-ponay sy ankiviana ary famoiza-po ary miezaka mba hampiverina anay ho amin'ny fiainam-pahotana indray. Mamelatra fandotrika izy ireo mba hiteraka fakapana sy andavo ary manao izay hampatezitra na anafotoana na ampirehareha ihany koa mba hahatonga anay hanao teny sy voahevitra na handray fanapa-kevitra tsy tandrify na hanao fihetsika tafahoatra izay anenenana rehefa avy eo. Ankoatr'izay dia miseho amin'ny endrika izay tao tsara ety avelany ireo devoly ratsy ireo ary manao zavatra manaitra ny maso sy mahasarika ery kanefa fitaka sy akoso-bolamena ihany. Miezaka mafy izy ireo mba hanao izay havarinanay amin'ny fiainana ara-nofo sy ny zavatry ny tany fotsiny ka anadononay anao Andriamanitray sy ilay tena harena sy fiadanana izay ao aminao. Ary mba tsy hanananay fotoana ampy hikarakarana ny fanahinay sy vavahana aminao ary andraisana anjara amin'ny asanao. Ary ny tena loza dia ity, afaka miseho amin'ny nofy sy ny fahitana sandoka koa ny devoly ary miteny sy miasa amin'ny alalan'ny mpitondra fiangonana maro ankehitriny izay tena mamitaka sy manandevy tokoa ka tena mila roahana. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manan-kery avy any Nazareta no androanan'ny Satana sy ireo anjely niongana sady voahozana rehetra mba amin'ireo demonia izay miafina ao ambadiky ny fahotana tsirairay avy sy ireo fanahy ratsy izay mamelatra fandrika sy miteraka fakapana ary mampanantena fiadanana sandoka sy pokaty miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy maintsy mandeha tsy misy alaharo amin'izao ankehitriny izao fa tsy manana anjara toerana eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra fa any amin'ny elo afo no anjara toerany fanahy maloto sy ny ratsy rehetra amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, ilay anarana ambony noho ny anarana rehetra sady andolehan'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny etỳ tany na ny any ambanin'ny tany. Jesosy ny Tompo, miala Satana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry Jesosy Kristy Tompo zanak'Andriamanitra velona, lehibe sy mahery ary ambony indrindra ianao sady be voninahitra sy feno ny fahatsarana rehetra ihany koa. Ary tsy misy tahaka anao sady tsy misy Andriamanitra afa-tsy ianao. Tsara fanahy sy be fitiavana koa ianao ary manana ny ampy sady mora fo indrindra. Ankalazaina ny ianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana. Koa dia tena sambatra sy velo toko tokoa izahay fa manana anao satria ianao ny mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ tany sady efa nanome anay ireo tenim-pahefana lehibe izay sabatry ny fanahy nomenao anay mba ampisaina fa tsy ho terizinao fotsiny. Koa dia ampiasainay izany fahefana lehibe nomenao anay izany ankehitriny mba hanongotra sy anjera sy andrava sy androdana ary anorina sy amboly sy ame sy amaha ety ambonin'ny tany ka dia ho tanterahana hatrany an-danitra izany. Sy anitsaka menarana sy maingo ary andresy ny hery rehetra ananany fahavalo. Ary efa napetraka ao aminay ihany koa ny fanohizana ny asa natombokao tetỳ tany araka ny teny nolazainao manao hoe izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa.
tahaka ny nandrahandray ihany no andrahako anareo kosa, ary ny zavatra rehetra izay nambolen'ny raiko izay any an-danitra dia ongotana. Fa efa niseho ny zanak'Andriamanitra mba andrava ny asan'ny devory. Koa dia ravainay sy harodanay ary ongotanay amin'ny anaran'i Jesosy ny asan'ny devoly sy satana rehetra eo amin'ny fiainanay, satria tsy nambolen'ny ray izay any an-danitra izany. Ary vahainay ny fatotra sy ny geja ary ny sakana rehetra izay mamatotra ny fiainanay sy misakana anay tsy hivelatra sy handroso ary hamiratra. Foananay ny mosavy sy ny vorika sy ny tsatoka sy ny raodia ary ny voakanina mba amin'ny vitan-dratsy sy ny aretina avy amin'ny demonia sy izay rehetra miteraka olana sy sampona ary tsy fahombiazana eo amin'ny fiainanay sy amin'ny tranonay ary amin'ny asa fivelomanay, ka tsy hanakery aminay izany amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy Tompo. Toerinay amin'ny anaran'i Jesosy ny herin'ny maizina sy ny ody ratsy rehetra mba amin'ny teny fanozonana sy ny fanamelohana ary ny fanirian-dratsy izay nataon'ny olona taminay na tamin'ny fanananay. Fa tsy nomena fanahy osa izay fa fanahy mahery andrava fiarovana mafy. Sady Jesosy Kristy rahateo dia efa namono ny soratana ny didy izay ny ampangananay, ka nesorina tsy hoe ho aminy mihitsy izany. Ary tapahana ihany koa ny zioga ny fahotana sy ny fanahy ratsy rehetra izay mihazona anay ao anatin'ny ota sy ny fiainan-dratsy, fa ho amin'ny fanafahana no nanafahany Kristy anay, ka tsy manaiky andevozin-javatra intsony izahay na ho azon'ny zioga fanandevozan'ny ratsy intsony, satria efa voasoratra hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fa tsy nandray ny fanahin'ny mpanandevozana ho amin'ny tahotra indray izahay, fa nandray ny fanahin'ny zanak'Andriamanitra. Tapahinay sy hodoranay amin'ny anaran'i Jesosy ny gadra sy ny arato ary ny fandriky ny mpizaha fanahy, fa ho afaka ny fo sy ny fanahy hatramin'izao ary hivoaka avy tamin'ny toerana ny azonana azy, sy hahiratra sy tonga saina ary ho afaka manatanteraka izay sitrapon'Andriamanitra amin'izay. Fa voasoratra hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, amin'ny anarana manan-kerin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Izany rehetra izany ny vavaka avy amin'ny fonay ka hasandratray aminao, ry Andriamanitra rainay sy tomponay eo, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao malalanao, izay mpamonjy sy mpanalalana sy mpisolo vava ho anay. Koa dia apetrakay aminao ny fanahinay rehetra, fa ianao no miahanay, ary atolotray ianao ny saotra sy ny haja ary ny dera sy ny laza mambony nahitra ambony indrindra mandrakizay, amin'ny anaran'i